miakatra ny ranony kopa tokantrano maro no milona ao anatin'ny rano maloty tsy andavambamba ambylany be manoloana zany indrindra dia nidina tena toerana ny tompona ndraiky mpanjakana ny jery fotony rara miakatra ny rano ao amin'ny fokotany andavamamba ambylany be maro ireo trano divitry ny rano amin'izao fotoana zao vokatry zany tondra rano zany amin'iny faritra iviny mitaraina ireo mponina ao atoerana sao dia tena menao anaty jano tanteraka mihitsy zany satria miorana avy tsika anaty fotoana favaratra ny kanalina tsisy manadio mihitsy tsisy tompona andraikitra mihitsy zany hoe terana afaka hoe manao ny andraikiny fa sisy tapotiny zany zao ny anay fa vakeo an-tanana zany zao no mifametana dia mifanampy hoe anao zay hoe fondy maika fotsiny zany aloha amondrena sy mba hoe tsatsanybe mba tsy antanany iroboana an'le rano zany mba tena mijaly le mpianatra ny ankizy mipiasa rehetrarehetra le rano amizay mitambatra daholo ny rano maloto sy ny rano madio dia mamangataka an'le fomba-mpanjakana zany zay mba hijery an'le vahoaka ety amin'ny quartier ety amin'ny paritra iva mihitsy zany amin'izao fotoana zao fa ny olana raha zao mbola vomitomboka dia mba sosady ny zava-misy midina tena toerana nijery akaiky ny zava-misy ireo solo tena mpanjakana omaly na tanàn'Andriamatoa isany Rakody Vaorivo misy mpanjakana misanany Ivodidrafitrasa ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany solon'andrasana Olivier Mahafaly ministry ny atitany sy ny fanapariam-pahefana ary ny filohan'ny délégationna manokana Antananarivo Andriamanjato Toniasina fa raha ny mpanadio anankiroa dia mpandoto telopolo dia tsy hoaraka mihitsy io ka zay nitsonanareo lehibe mpitany hoe marina tonga eto fanjakana zany a satria misy ny vonjy aina vonjy rano vaky kozy ny fitenenana dia tonga eto amin'izao fotoana izao zany a miaraka amin'ny BNGRC ministère rehetra sy ny indrindrindra ny eo amin'ny Antananarivo zany a mitondra ny ty aloha anasorana nireo sotonana io rano io a wakati amin'ity kanalina GR ty hitanareo rehefa fa tsy hipetraka eto mandraka tonga zay foana le iala satria io kanal io tsy natao anariana rano fa taritana rano ary tena marina tamin'io fa vaina moa zany le izy a eo na technicien nanolotra motopompe izay mahatratra 100 metatra toratelo isa-minitra ny avy amin'ny fitosahan'ny rano ny fitondram-panjakana hitrohanan'ny rano niakatra ao amin'ity ifokotany andavamamba ambylany be ity anampiana ihany koa ireo mponina ao toerana izay milona ao anaty rano ankehitriny